Amaky teny eo am-bokin'ny Jeremia isika, chapitre 17 ny toko fa 7 et verset 14. ny andininy fa ny toko fa 7 ny andininy fa 7. Jeremia toko fa 7 ny andininy fa 7. Jehova o, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, Alléluia. fa ianao no fiderako. Oui, on ne peut pas se mettre debout devant la porte et pleurer. C'est une parole que Dieu a mis de mettre dans votre cœur. Teny izay nomen'Andriamanitra io a, ka izy nimetraka an'izany ao anatin'ny fonao. Et si vous priez et vous dites la même parole sincèrement, Ary raha mivavaka ianao ka mamerina an'izany teny zany ihany a ampatsorana, vous aurez exactement ce que la parole dit. dia ho azonao mihitsy izay tena lazainy teny. Guéris-moi Sitrano aho et je serai guéri. dia ho sitrana. Si toi-même tu vas te charger de ma guérison, Raha ianao mihitsy nandray andraikitra any amin'ny fanasitrana anazy, je serai guéri. dia ho sitrana. Alléluia. Alléluia. Mais sauve-moi aussi. Kanefa vonjeo koa aho. Et si toi tu te charges de ma salut, Ary raha ianao mandray andraikitra any amin'ny famonjena, et toi tu te charges de ma délivrance, ary raha ianao mandray andraikitra any amin'ny fanafana, je serai sauvé. dia ho voavonjy aho. Alléluia. Alléluia. Alors guéris-moi Noho izany dia sitrano aho et je serai guéri. dia ho sitrana aho. Sauve-moi Vonjeo aho et je serai sauvé. dia ho voavonjy Et aho. toi tu seras ma adoration et ma glorification. Ary dia ianao no Ma nazay louange. ny fiderako sy ny fankalazako. Alléluia. Alléluia. Après ça on pourra louer le Seigneur. Ary aorian'izay ianao dia afaka hiderany tompo. Maintenant, voyez, nous allons lire une autre portion de la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 et 2, pour voir pourquoi Jésus est venu. Sao dia amaky andininy ao amin'ny bokin'ny Isaia isika toko faraiky amby 20, ahafantarantsika hoe inona moa ny antony nahatongavan'i Et Jesosy, pour savoir la ministère de Jésus. ary mba ahafantarantsika ny asa fanompona nataon'i Jesosy. Voyez, frères et sœurs, regardez ici, s'il vous plaît, Jereo tsara rahalahy sy anabavy, jereo la aty ministère de la Nouveau Testament, ny fanompona ao amin'ny la testamenta vaovao, ministère de Jésus, ny asa fanompona nataon'i la Jesosy, ministère de l'Église Jésus Bamonzi, ny asa fanompony fiangonana Jesosy c'est mamory, la ministère de Jésus. dia ny asa fanompony Jesosy, C'est la ministère de la délivrance. dia ny asa fanompona ny amin'ny fanafahana. Alléluia. Alléluia. Il y a guérison, Misy il y a fanasitana, délivrance, misy fanafahana, il y a salut, misy il famonjeny, y a libération. ary misy koa fanavotana. Alléluia. On va lire maintenant qu'est-ce que la parole de Dieu dit en Isaïe 61, 1 et 2. Vakiny zao a, inona no lazainy ato amin'ny Isaia toko faraiky amby 20, andininy voalohany sy faharoa. Ny fanahin'i Jehova Tompo no atamiko, satria Jehova efa nanositra hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka asitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafana amin'ny babo, sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Alléluia. Alléluia. On va prendre verset partie de la verset à la fois. Ho raisitsika ny ampany amin'ny andininy ary ampiarahany. Comme ça, vous l'entendez direct de la parole de Dieu. Amizay dia henonao mivantana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Voilà, et la parole dit comme ça. Hoy ny teny zao ny filazany azy. L'Esprit de Dieu, Ny fanahin'Andriamanitra il est sur moi. eto amiko na ato amiko, Parce qu'il m'a onctionné satria izy efa nanositra de prêcher la bonne nouvelle dia hitory ny vaovao mahafaly pour les humbles. ho an'ny mpanety teny. Si vous êtes orgueilleux, vous ne recevrez rien. Raha miavinavina ianao tsy mahazo ninnininy. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Ary naniraka izy asitrana ny fotorotoro, Cœur brisé par le péché, par la destruction des vies des personnes à cause du péché. ny fo zay torotoro no ny amin'ny fotana sy ny amin'ny fanombana ataon'ny olona amin'ny ota. Il y a beaucoup de vies complètement brisées et cassées qu'on a besoin d'amendement. Betsaka ny fiainan'ny olona zay rava sy potika tanteraka ary mila fanamboarana. Des cœurs déchirés,
fo zay rovotra des vies tanteraka, cassées et brisées, zay fiainana efa simba tanteraka, que le diable a brisées, zay efa nisombany devoly, que le pratique des péchés a cassé, zay efa fanao ny faotanany nanorotoro que azy, les péchés d'eux-mêmes a détruit leur vie. ny faotan'ny tenany ihany koa nanimba ny fiainany. Et c'est ça que Jésus est venu Ary zany ny antony nahatongavany pour Jesosy, guérir les cœurs brisés mba hanasitrana ny fotorotoro, et de proclamer liberté ary itory fanafahana pour les captifs. ho an'ny voafaty. Jésus a expliqué qui sont captifs. Jesosy efa nanazava tsara izy ny atao hoe babo, Ceux qui commet le péché est captif et esclave de péché. dia ny olona zay manao faotana dia efa babo ary andevony faotana. Vous pouvez être libre Ety azonao ataony hoe malalaky ianao na afaka, superficiellement, ety amin'ny velany fotsiny, avoir de toute liberté d'aller ici et là. manana fahafahana sy fahalalahana mandeha aty seroa, Mais dedans de votre âme, fa ao anatiny fanahinao vous êtes captif, vous êtes esclave des mauvaises habitudes. dia olona babo ianao ary andevony Vous êtes fahazaran-dratsy, esclave des péchés, andevony fahotana, esclave des mensonges, andevony lainy, esclave des vols, andevoziny ny alatra, esclave d'ici et là, beaucoup de péchés andevoziny tsoroa ary faotana maro, que Dieu seulement connaît. ary Andriamanitra tokana ihany malala. Et vous, dans votre cœur, vous connaissez que vous êtes esclave. Ary ianao anatin'ny fonao dia mahatsapy ianao fa C'est handevoziny. pour vous que Jésus est venu. Ho anao nge natongavany Jesosy, Et si le Fils vous libère, ary raha ny zanaka manafaka anao vous serez vraiment libérés. dia tena ho afaka Et tanteraka Jésus ianao. a dit, si je ne vous libère pas, Ary hoy Jesosy raha tsy manafaka anareo et si je ne vous lave pas, ary raha tsy manasa anareo et si Jésus ne sache pas lui-même le diable, ary raha tsy Jesosy tena mihitsy mandroaka il devoly, n'y a pas autre délivrance. dia tsy misy fahafahana C'est tout formal. fa fombafomba fotsiny. Alors Jésus est venu pour libérer les captifs Fa tonga Jesosy anafaka ny babo et ouvrir les portes des prisons. ary amony varavarany tranomaizina. Oh, combien de tous nous étions en prison de nos péchés personnels. Firy amintsika moa no tao anatin'ny atao hoe tranomaiziny faotatsika Jésus manokana. a nous a libérés. Jesosy no nanafaka Il anao, a ouvert la porte izy namoly et nous varavarany sommes sortis. ary dia nivoaka tao Et nous tsika, il nous a donné la liberté des enfants de Dieu. ary meny antsika ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Et autre chose, Zavatra hafa koa de proclamer de proclamer l'évangile, l'année acceptable. dia hitory taona kasitrahana. L'année acceptable, Ny taona kasitrahana dont la Bible veut dire le temps acceptable. dia midika ao amin'ny baiboly dia ny fotoana fakasitrahana. Nous sommes dans le temps acceptable. Itika dia ao amin'ny andro fakasitrahana, Parce que le jour arrivera prochainement. satria ho avy tsy ho ela ny andro Quand la porte de miséricorde sera fermée. rehefa ikatona ny varavaran'ny famindrapo, Comme Dieu a fermé la porte dans l'arc de Noé. tahaka ny nanakatonan'Andriamanitra ny varavaran'ny samy fiara. 1 minute après que la porte était fermée, Ray minitra fotsiny tao aoriana nanakatona ny les varavarana gens devenus croyants. dia lasa mpino daholo ny izy. Avant, ils moquaient. Teo aloha izy dia Mais nametsiny quand nanany la ihany, porte était fermée fa rehefa nikatona ny et varavarana la pluie a commencé, ary rehefa nanomboka ny rotsaka ny les orana gens devenus croyants. dia lasa mpino ny olona. Ouvre Noé, nous croyons maintenant dans ton évangile. Voarery noa fa zao zay mino Ah, filazantsara c'est trop tard. sahatra oriana loatra e. Vous avez moqué, Ianareo dia vous avez nanesery, refusé. ianareo efa Et nandà, maintenant, Dieu a fermé la porte. ary ankehitriny Andriamanitra dia nanakatona ny varavarana. J'aimerais bien d'ouvrir, mais ce n'est pas possible. Dia hamoa kanefa tsy haiko atao zany. Un jour, la porte sera fermée pour vous. Ndray andro any dia ikatona aminao koa ny Et varavarana. si vous n'êtes pas prêt de rencontrer Dieu, Ary raha tsy vonona ny eo amin'Andriamanitra ça ianao sera trop tard. dia ho tratra Vos aoriana. prières et supplications à l'enfer, Ny vavaka sy ny fitarainanao any amin'ny elo ça ne vaudra rien. dia tsy misy vidiny Alors zany. prépare-toi de rencontrer Dieu. Koa miomany ianao eona amin'Andriamanitra. Et ils disent ici à la fin de cette verset 2, Ary milaza izy eto amin'ny faran'ity andininy faharoa ity, un jour de vengeance. dia andro fahamalina. Il y a un jour acceptance
misy ny andro fakasitrahana, il y a un jour de vengeance. dia misy koa ny andro Le fahamalina. jour de vengeance commence après le retour de Jésus. Ny andro fahamalina dia metomboka eo amin'ny aorian'ny fiverenan'i Ou Jesosy. il commence le jour que vous mourrez, Na koa manomboka amin'ny andro izay que afatesanao. vous êtes terminé, Rehefa tapitra ny votre aminao, montre arrête mijanona treo ny et votre âme est famantaranao, appelée de vous. ary ampitsoina aminao ny Il est fanahinao. destiné à l'homme de mourir une fois Efa nitendrena no faty indray mandeha ny olona, et immédiatement après ça le jugement. ary rehefa afaka izany avy hatrany dia izy ny Alors fitsarana. voilà la Bible est claire. Mazava tsara ny baiboly. Le but de Dieu d'envoyer Jésus, Ny zavatra ketren'Andriamanitra tamin'ny nanandrahana Jesosy de l'onctionner dia nanositra azy, pour guérir, anasitra, pour délivrer, mba hanafaha, pour porter délivrance, mba hitondra fanafahana, pour liberté, mba hitondra fahafahana, libérer les gens qui sont en prison du péché anavaka ny olona izay ao amin'ny tranomaiziny fahotana, et vous donner la vie éternelle. ary amenao fiainana mandrakizay. La Bible est claire Mazava ny baiboly concernant la volonté de Dieu. raha ny amin'ny atao hoe On sitrapon'Andriamanitra. a vu la volonté de Dieu la semaine passée clairement. Efa nianaratsika teto ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny herinandro lasa Dieu a mazava fait des miracles entre nous ici. nanao fagagana teto nivitsika Il y avait Andriamanitra. plus que 5-6 miracles, des miracles, vrais miracles, Nisy fagagana teo amin'ny 5 sy 6 teo, tena fagagana des nisy, changements, fiovana, une guérison fanasitranana, que l'homme ne pouvait pas faire, izay tsy vita mais n'olombelona, Dieu a fait. kanefa Parce nataon'Andriamanitra. que Jésus, Satria il Jesosy, est notre guérisseur. izy ny fanasitrana Et atsika. Dieu a montré dans sa parole Ary Andriamanitra tena ampiseho tato amin'ny que teniny. moi je suis l'Éternel qui vous guérit. Izaho n'Andriamanitra mandrakizay izay manasitrana anao. Et ça c'est la volonté de Dieu. Ary zany ny sitrapon'Andriamanitra. On a porté les gens autour de Jésus Nentina teo anatreny Jesosy ny et olona, Jésus est parti ary dia lasa Jesosy partout d'ici et là, nandeha tetsy telo, guérir les malades, nanasitrana marary, délivrer les gens qui étaient oppressés des nanafaka diables. zay rehetra voafatotra. Alors délivrance, Fahafahana, c'est la volonté de Dieu, c'est sitrapon'Andriamanitra, la plan de Dieu que vous rafitran'Andriamanitra zany. recevez ce matin, Zay ho raisinao amin'ity une maraina ity. délivrance, Fahafahana, une guérison, fanasitrana, un salut. famonjena. Si vous criez de tout votre Raha cœur, mivavaka amin'ny fonao rehetra ianao, guéris-moi, sitrano aho, sauve-moi, vonjeo aho, délivre-moi. afao aho. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus entend cette prière, Ary rehefa iain'i Jesosy zany vavaka vous zany, serez délivrés, dia ho afaka ianao, vous serez guéris, ho sitrany ianao, vous serez libérés, ho afaka ianao. parce que ça c'est la volonté de Dieu. Satria zany no En ce sitrapon'Andriamanitra. qui concerne votre salut éternel, Raha mikasika ny amin'ny famonjenanao mandrakizay, Dieu a dit clairement, ce n'est pas ma volonté et ma plaisir que quelqu'un soit perdu, Andriamanitra dia niteny mazava tsara mihitsy fa tsy sitrany na hoe averiny olona mais an'iza tous viennent à la repentance, fa mba samy ho tonga amin'ny tous fibebahana, soient sauvés. mba ho tonga La preuve, famonjena j'ai donné mon fils unique pour vous. profony zany nomeko anareo ny zanako La natokana. preuve, Profony il est déjà mort. efa maty Il izy, a déjà présenté le sacrifice acceptable. efa nampiseho ilay fanatitra nakasitrahana izy. Alors si vous meurez et vous serez perdu, c'est votre faute. Ary raha maty ianao ka very ianao dia fahadisoanao ihany. Ne blâme pas Jésus si tu vas à l'enfer. Aza maname tsiny eny Jesosy Parce afaka que la nyenenao. volonté de Dieu Fa ny sitrapon'Andriamanitra c'est ny déclaré clairement efa voalaza mazava dans tsara l'Ancien Testament, ao amin'ny testamenta dans le taloha, Nouveau Testament, Au Testament et vaovao. c'est démontré entre nous. ary dia naseho teo amintsika koa, Il a sauvé les milliers à Jésus Mamundi. namonjy olona anarivony teto amin'ny Jesosy mamonjy izy. Alléluia. Alléluia. Et il vous sauvera aussi la même chose. Ary dia amonjy ianao koa izy mitovy amin'izany. Et qu'est-ce que c'est son nom est Jésus? Parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Fa inona ny zavatra kendreny fa ny anara teo Jesosy izy ny amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. La parole de Dieu dit Hoy ny tenin'Andriamanitra qu'il était onctionné pour prêcher la délivrance. fa nosorana izy mba hitory fahafahana. Vraiment, christianisme sans délivrance ou une église sans délivrance est une église morte. Ny tena marina raha ohatra ka maha-kristianina tsy misy fahafahana na fiangonana tsy misy fahafahana dia fiangonana maty. Il y a délivrance, Misy ny fahafahana,
Amen. Amen. Vous pouvez être délivré ce matin. Tena mety ho afaka mihitsy ianao amity C'est le maraity. plan de Dieu de vous délivrer. Tena drafitr'Andriamanitra mihitsy ny Il hanafaka est anao. le délivreur. Izy ny mpanafaka. Et il délivre son peuple. Ary izy ny hanafaka ny Ceux qui olona. crient à lui, Zay miantso ceux azy. que lui demandent. Zay mangataka aminy. Vous serez délivrés ce matin. Ho afaka ianao amity maraity. Alléluia. Et la parole de Dieu dit clairement que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara fa Jesosy Kristy iny tsy miova omaly sy ny ary mandraka. Alors Jésus n'a pas changé Izany Jesosy tsy miova et il ne changera jamais. ary tsy ova Ce mandrakizay. qui a fait l'ancien 2000 ans passés, Zay efa nataony tany amin'ny 2 taona lasa il est capable de le faire maintenant. dia mbola vitany iny manao izany amin'izao Actuellement, fotoana izao. Jésus est plus capable, Amin'izao fotoana izao Jesosy aza mbola mihamay kokoa à une meilleure disposition ary manana toera tsara de vous kokoa. délivrer ce matin Dia ny hanafaka anao amity maraity. que c'était 2000 ans passés. Mihoatra noho ny tamin'ny nataony 2 taona lasa. Pourquoi et comment? Nahoana ary Parce arina qu'il ny est aty. déjà ressuscité de la mort. Satria efa nitsangana tamin'ny maty. Il a déjà payé le prix de votre salut. Ary efa nandoa ny vidiny Il fanahinao a déjà payé le famonjenanao. prix de votre guérison. Efa naloa ny vidiny Et fanasitanananao. maintenant, il est assis à la côté droite du Père. Ary amin'izao fotoana izao izy dia efa mipetraka tany Et il ankavan'Andriamanitra est iray. monté au ciel. Niakatra any an-danitra Et izy. avant de monter au ciel, Ary taloha ny akara tany il a an-danitra. dit tout puissant est donné à moi. Dia manteny izy efa menany fa efa Dans naretra. le ciel et sur la terre. Any an-danitra sy Et ty il a an-tany. donné commandement à ses apôtres. Ary name baiko ny Et à apôstôly. tous ceux qui entendront l'évangile. Ary zay rehetra mihaino Et ny à tous ceux filazantsara. qui prêchera l'évangile Zay rehetra mitoro ny en filazantsara. sincérité. Amin'ny fahatsorana. Qui sont vraiment Dia sauvés. tena vovonjy Il y marina. aura délivrance. Dia izy fahafaha. Alors Jésus maintenant, Ka Jesosy amin'izao il fotoana est izao. plus capable, Dia mahay mihoatra lava. meilleure disposition Amin'ny toerana tsara lava. de vous guérir Dia anitahanao anasitranana anao. quand il a guéri Bartiméus. Mihoatra noho ny nanasitranany ny Bartimeo. Alléluia. Quand il a guéri Bartiméus, encore il n'était pas mort pour Bartiméus. Raha nanasitrana ny Bartimeo izy mbola tsy maty ho an'ny Bartimeo Encore koa. il n'a pas pris les meurtrissures. Tamin'izany izy mbola tsy nitondra ny Mais dikapoka akory. c'était seulement par foi. Fa tamin'ny finoana fotsiny. Et maintenant nous avons le vrai Sauveur Kanefa amin'izao fotoana izao dia manana ilay qui tena a mpamosy déjà marina. payé pour notre salut. Dia efa nandoa Et ny plus vidiny que ça, frères et sœurs, Ary mihoatra n'izany vous zalahy l'avez tena ba. vu, Tena hita ianao. vous avez entendu Eno ianao. les miracles. Fagagana. Alors pourquoi c'est une chose incroyable? Ary ahoana nataonao hoe zavatra tsy azo inono. Pourquoi vous doutez? Manina ianao misalasala. Pourquoi vous ne croyez pas? Manina ianao tsy mino. Et Jésus a dit à les frères de Lazarus, Ary Jesosy a dia niteny tamin'ireo Si tu crois. Lazarosy. Raha mino ianao ton frère va ressusciter. dia hitsangana ny anadanao. Ah oui, on croit ça dans la fin. Ah, inona izany rehefa any Mais farany. non, Sia, c'est moi, je suis la résurrection. zaho ny fananganany maty. Si vous croyez, Raha mino et ianao. si vous recevez Jésus, Raha mandray ny vous Jesosy ianao. pouvez avoir délivrance ce matin. Dia mety mahazo fanafana Aujourd'hui, on va avoir délivrance. Mivava azoonao Quel est fahafa. votre problème? Inona ny olana eo aminao? Quelle est votre maladie? Inona ny aretinao? Quel est votre péché? Inona ny fahotanao? Jésus peut te délivrer ce matin. Jesosy afaka anafaka anao amin'ity maraina ity. Jésus peut te délivrer ce matin. Tena afaka manafaka anao Jesosy amin'ity maraina ity. Et il a délivré beaucoup. Nanafaka maro izy. Et ton cas n'est pas difficile. Ary na ny aminao a dia tsy La sarotra. parole de Dieu dit, Tenin'Andriamanitra dia Jésus est manifesté. niseho Jesosy Jésus Kristy. est manifesté. Efa niseho Et il est venu ici. tonga tety izy. Il est venu et apparu devant les hommes. Tety izy ary niseho tamin'ny olombelona. Pourquoi? Inona ny antony? Pour délivrer Mba hanafaka. les gens du diable. Hanafaka ny olona amin'ny devoly. Libération. Fanafahana. Il est venu pour nous délivrer de l'œuvre du diable. Izy dia tonga hanafaka antsika amin'ny asan'ny devoly. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ary inona moa no Qu'est-ce lazainy qui était Jesosy? sa commission? Inona ny Allez nandrana? prêcher l'évangile. Mandana triomphe ty Allez lazana. prêcher la repentance. Mandana triomphe ty bebahana. Repentez-vous. Ny bebahana Le ianareo. royaume de Dieu approche de vous. Manakaiky anareo ny Et fanjakana voilà Andriamanitra. les signes qui vont suivre. Ary zao ny famantarana Si vous anaraka. croyez, Raha mino si ianao. vous repentez, voilà les signes, Zao ny les famantarana. miracles, Fagagana. les miracles, Fagagana. la délivrance. Fanafahana. Ce matin, Anio vous marai. pouvez l'avoir. Mety ho azonao zany. Alleluia. Alléluia. Pas demain, aujourd'hui même.
anio ihany Oh, notre Seigneur est le Dieu d'aujourd'hui et du moment. lay tompontsika dia andriamanitra ny amin'izao fotoan'izao ary amin'ny ankehitriny S'il peut le faire, raha azo ny atao zany et s'il veut le faire, ary raha tiany atao pourquoi ne zany pas le faire ce matin? inona ny antony tsy anaovan'izao Pourquoi ne marain'izao pas croire ce matin? maninona raha tsy mino Pourquoi raha ne ty pas maraintiny croire ce matin? nahoana tsy amin'ity Jésus maraintiny est iny ici avec nous. eto amintsika koa jesosy Il a dit prêcher délivrance. izy dia itory Il fanapahana y a délivrance. misy fanapahana Il a dit dans mon nom, io izy amin'ny anarako vous chasserez les diables. amoaka devoly ianareo Vous chasserez les démons. amoaka demony Que ce devoly soit ianareo la cause de votre maladie, na inona antony ny aretinao que ce soit le problème, na inona olana mais il y a le nom de Jésus fa misy ny anaran'i qui jesosy est tout puissant, zay mahery qui sy est to plus fort que n'importe quel nom. mafy noho ny anarana Il a rehetra. dit dans mon nom, hoy izy amin'ny anarako dans mon nom. amin'ny anarako Alléluia. alleluia Et nous avons le nom de Jésus aussi. ika manana ny anaran'i jesosy Vous pouvez être Alléluia. délivré ce matin. dia anafaka anao izy amin'ity marain'ity Vous êtes prêts? voniny ianao Ne pas attendre avant de recevoir la délivrance vite. angamba mety tsy andronao hoe aloha tonga dia ho raisin'izao mihitsy ilay fanapahana Êtes-vous prêts de repentir? vonina ny bebaka ve Êtes-vous anao prêts de changer? vonina ny ova ve anao Êtes-vous prêts de recevoir Jésus dans votre vie? vonina ve anao andray jesosy eo amin'ny fiainanao Ah ah. Si vous êtes prêts, raha vonina ianao lui il est prêt. izy efa vonina Si vous êtes prêts, raha vonina ianao il fera le travail ce matin. izy ny anao ny asa amin'ity marain'ity La parole de Dieu ne peut pas changer tsy afaka niova mihitsy ny tenin'andriamanitra et éternelle ary mandrakizay io et créative ary mamorona io et appuyée par Dieu lui-même. zay alefan'andriamanitra tena mihitsy Quand Dieu donne sa parole, il est derrière sa parole. rehefa mameno teniny andriamanitra dia manaraka avy aorianany teniny izy Si on essaye de faire... Mais il ne faut pas douter, aza misalasaly parce que si vous doutez, ça va rendre mal le fa raha cœur. vao miana any ianao dia lasa Vous makarary accuserez Dieu de mensonge. lasa milaza amin'andriamanitra ianao fampanday Mais izy il a dit, voilà, c'est ma volonté fa efa nasehony mihitsy zao nge de sitapoka vous donner délivrance. dia ny amenao fahafahana Dites-moi, guéris-moi, je serai, et tu seras guéri. sitrano aho dia ho sitana aho Dites-moi, sauve-moi, teneno hoe vonjeo et aho tu seras sauvé. dia ho voavonjy ianao Si on va faire une démonstration, raha neo fampisehoana eto j'ai pensé comment faire une démonstration de foi en Dieu. zany eritreritra hoe ahoana ny fomba anehoana ny finoana an'andriamanitra J'ai essayé fampisehoana d'avoir quelques idées, na mieritreritra hoe hanana saintsaina maro aho mais c'est un peu difficile. nefa dia sarotra Peut-être on va utiliser Frère Gilbert. angamba mety hoe ho ampiasaitsika frère gilbert Viens ici, Frère Gilbert, assis-toi sur la chaise. avy ety zany raha gilbert mipetraha eto amin'ny seza eto Tous nous connaissons que Frère Gilbert est bon, et tsika rehetra dia gentil, samy malala hoe raha gilbert dia tsara et honnête. ary dia olona mahatoky J'ai eu ça cette fois en lui depuis que je l'ai vu à Limuru. Et c'est pour ça j'étais très heureux de le mettre ici comme le pasteur en charge de Nkorodran. efa hitako zany a tamin'izy hitako tany limoroa ary zany natonga nametraka azy aho mpiandraikitra nakorondrano Combien de vous croient que Jésus, Frère Gilbert est bon? firy aminareo mino fa raha gilbert dia tsara Bien. tsara zany Attendez. ndraso aloha Mettez de vous, sœur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. sangany ianao anaranabavy Viens ici, viens ici. aviako zany Mets-toi debout ici. sangany N'ayez ianao pas peur, on va rien faire. za matahotra Promis là quelque chose. ampanatenao zavatra izy hoe Si vous venez demain matin, je vais vous donner un livre cadeau des frères. dia lazao aminy hoe a raha tonga ianao raha fitsy maraina dia ameko kadoa ny amin'le bokyny rahalahy reny Gratuitement. maimaim-pony Promis là. zany atenenao amin'izy raha tonga ianao raha fito maraina dia omena an'le bokin'ny frera atao cadeau. Alors voilà ce que quelqu'un va faire. Non, attendez, non, vous n'êtes pas fini. ka izay zany le zavatra ataony iny mbola tsy vita Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est miteny izy vrai, hoe ça. dia hoe tsy mino zany Ah,
Tsy inona zany. Ah, tu me dis une histoire seulement. Tantara fotsiny zany. Ah, ça va, ce n'est pas possible ça. Vous ne Ça va, m'avez pas t'as- donné comme ça gratuitement. Personne donne des choses gratuitement. Zavatra tsy ho tanteraka zany, tsisy olona zany manome maimaim-pony zany. Répondez comme ça. Valio arak'izany izy hoe, valio arak'izany izy zany. Ato tsy mino zany ato. Pandangabe. Mandaingy ianao. Bien, écoutez maintenant. Regardez ici. Jereo tsara amizay aty. Qu'est-ce que vous croyez lui va sentir? Inona ny zavatra ho tsapany zany amizay? Il est humain, hein? Olombelona ihany izy. Sûrement il va être fâché dedans, mais il va rien dire. Parce qu'il est gentil, il va rien dire. Ho tezitra ao anatiny ao izy ihany, tena marina fa tsy teniny izy satria de izy de tsara. C'est exactement ce que nous faisons quand nous détons Dieu. Vous pouvez partir, frère. De mitovy ohatr'izany mihitsy ny zavatra ataontsika rehefa misalasala amin'ny La amin'andriamanitra. parole de Dieu dit, ceux qui ne croient pas Dieu le fait menteur. Ny tenin'andriamanitra de milaza fa zay tsy mino an'andriamanitra de Quand vous mampandangy ne azy. croyez pas ce matin, Raha tsy mino ianao am'ty vous maraina dites à ity, Dieu, vous êtes menteur. de milaza amin'andriamanitra ianao hoe mpandaingy andriamanitra. Ce n'est pas vrai. Hoe tsy marina Tu ne zany. vas pas me pardonner gratuitement, Tsy amela maimaim-pony ianao. ni tu vas me guérir gratuitement. Na nasitrana maimaim-pony. Mais Dieu a dit, il a promis, Kanefa andriamanitra de niteny manao hoe nampananteny si tu crois, raha mino tu ianao vas voir la gloire de de Dieu. ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Mais elle a dit non, je ne crois pas. Izy teo niteny manao hoe tsy mino an'izany a. Mais c'est exactement ce que vous faites Mitovy am'izany mihitsy angio ataonao io e. quand vous ne le croyez pas. Rehefa tsy mino ianao. C'est pour cela, Noho izany la parole de Dieu dit, ça s'accuse de ne pas croire Dieu, ça l'accuse qu'elle est menteur. ny tenin'andriamanitra de milaza fa miapanga an'andriamanitra ho mpandainga zay milaza. On va lire ça dans la Bible, dans le livre d'Épître de Jean. Vakina ao amin'ny epistiliny Jaune zany. Whosoever believeth God, whosoever believeth not, tout ce qui ne croit pas, il le considère menteur. On va le lire ensemble. Vakitsika miara. Premier épître. Premier épître. On va le lire. Epistily voalohany soratany Jaune, epistily voalohany soratany Jaune toko fahadimy, andininy fahafolo. Zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny, zay tsy mino an'Andriamanitra de efa mampandaingy azy, satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Alléluia. Alleluia. C'est clair. Mazava. Hein? What verse also? We read from John, James. C'est ça le verset, clairement. On va le lire de nouveau. Averina vakina indray a, epistily voalohany soratany Jaune toko fahadimy, Premier épître de Jean. ny andininy fahafolo. On va lire bien. Voyez, frères et sœurs, nous devons comprendre la Bible Zereo tsara ry rahalahy sy anabavy a, ilaintsika mahafantatra amin'ny Baiboly pour mettre notre foi sur le rocher de la parole de Dieu. mba hametrahantsika ny finoantsika eo amin'ny vatolampy dia ny tenin'Andriamanitra. Si vous croyez cette parole, Raha mino zany teny zany ianao, si vous croyez les promesses, raha mino ny teny fikasana ianao, si vous croyez ce que Dieu a dit, raha mino zay lazain'Andriamanitra si vous ianao, croyez ce que Jésus a promis, raha mino zay lazainy nampanantenan'i Jesosy ça va ianao, prendre place. de iseho zany. Alléluia. Alleluia. Alors un homme, il a dit, Jésus l'a dit, si tu crois, tu es possible. Ary de misy olona ny tenen'i Jesosy manao hoe raha mino ianao zavatra rehetra de hainy mino, de mety de olona ny zavatra rehetra. Alors l'homme, il a dit, il a pleuré, il a dit, Seigneur, aide mon non-croyance. Dia nitomany le olona ary niteny manao hoe afao apio aho afaka Ou amin'ny tsy finoko, délivre-moi de nos non-croyances. na hoe afao aho afaka amin'ny tsy finoko. Ça, c'est la sens de la parole, la réponse. Zay a lay filazan'ilay valiteny. Aide veut dire délivre-moi. Dikan'le hoe apio aho de hoe afao aho, Libère-moi de la non-croyance, de la doute. afao tanteraka amin'ny fisalasalana aho. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Raha mino ianao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra.
Si tu crois, tu vas voir Lazarus sortir de le tombeau. raha mino ianao dia hitan'ny lazarosy hivoaka avy ao pasana. Si tu crois, tu vas voir un mort vivant. Raha mino ianao dia hita maty ho velona. Si tu crois, tout est possible à ceux qui croient. Raha mino ianao zavatra rehetra dia hainy mino. Parce que tout est possible pour Dieu. Satria ny zavatra rehetra dia Mais hain'Andriamanitra. qui va faire les miracles? Fa izy ara ny anao fagagana. Ce n'est pas nous. Sy tsika ne. On ne peut pas guérir une mouche s'il a mal à la tête. Tsika tsy afaka anasitrana azy raha ohatra manana aretin'andoha izy. Mais comment on prie, frères et sœurs? Fa ahoana moa ny fomba fivavaka Dans le nom de Jésus. amin'ny anaran'i Qu'est-ce Jesosy. que veut dire? Inona dikan'izany? C'est lui qui fait la guérison. Izy ny manao ny C'est lui qui fanasitrana. fait la délivrance. Izy manao le Il nous fanafahana. a donné seulement son nom à utiliser. Nomeny antsika ny anarany ho ampiasaitsika. Et il nous a donné onction d'utiliser son nom. Ary nomeny antsika ny ositra mba ampiasaitsika ny anarany. Et quand nous utilisons son nom, Ko rehefa mampiasa ny anarany et isika, vous croyez ce qu'il a dit, ary inonao zay vous nylazainy, auriez le miracle ce matin. dia ho hitanao le fagagana mio maraina. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient guéris, miracle la semaine passée, on a témoigné le matin, on a témoigné le soir des autres, c'était parce qu'on a cru ce que Dieu a dit est vrai. Zay olona sitrana tamin'ny fomba magaga noho ny amin'ny alalan'ny toroteny maraina dia nijory vavolombelona noho ny arivo, dia satria izy ireo nino fa zay nylazain'Andriamanitra dia Alléluia. marina. Lisez de nouveau comme ça vous comprenez. Ho verenina vakina epistily voalohany soratan'Jaona toko 5:10 amin'izay dia ho azonao tsara. Izay nino ny zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny, zay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy. Alors ne doutez pas, Aza misalasala ary, croire mino et recevoir. dia mandraisa, Croire et recevoir. mino dia raisa. Foi veut dire que Dieu dit la vérité. Dikany hoe finoana hoe mino dia milazainao fa marina zay Quand lazain'Andriamanitra. Noé a cru, Efa ninno aho il a commencé à construire l'arc. dia nanomboka nanamboatra le samy fiara izy, Parce qu'il a cru, il a commencé. satria nino izy dia nanomboka. Et quand nous croyons, nous agissons sur la parole. Ka rehefa mino koa itsika dia metsika araky ny teny isika. Quand les gens ont reçu miracle dans le temps de Jésus, Rehefa nandray fagagana ny olona tamin'ny andro Jesosy, Jésus a dit, lève-toi, amène ton lit et marche. Jesosy ny teny manao hoe tsangana, betao ny fandrinao, mandehana. Si cet homme était assis tout le temps, n'a pas bougé, n'a pas fait un effort, n'a pas actionné son foi, il n'aurait reçu rien. Raha nipetraka teo foana io olona io a fa tsy nampiasa finoany a ndretsika dia tsy nahazo ninino izy. Croire, Ny atao hoe mino et vous allez recevoir. dia handray ianao On raha va mino. mentionner des versets dans la Bible. Hiteny andininy ao baiboly. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Tonga Jesosy andrava ny asan'ny devoly, Et la maladie, la plupart des maladies sont une œuvre du diable. ary ny akamaroan'ny aretina dia avy amin'ny devoly Que asan'ny ce devoly, soit par direct ou non direct, par péché. na amin'ny fomba vatana na amin'ny fomba kolaka amin'ny alalan'ny mito. Et Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Ary Jesosy nefa tonga andrava ny asan'ny devoly. Et quand on prie ici pour vous, Ka rehefa mivavaka ety ho que anao, ce soit votre maladie à La cause une- naturelle ou à cause du diable, na inona n'inona aretinao a na voajanahary zany na avy amin'ny devoly, c'est Jésus qui va vous délivrer. Jesosy ny anafaka anao. Alléluia. Alléluia. Voyez, nous allons exercer foi ce matin. Zereo tsara fa izao ampiasa finoantsika amin'ity maraina ity. Et nous en avons un autre point dans le Seigneur. Ary dia misy lafin-javatra anankiray keo La ny tompo. parole de Dieu dit, on va le lire dans la Bible comme ça vous voyez, Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ary ovakitsika ao amin'ny baiboly amin'izay a dia ho hitanao tsara. Jésus était touché et bougé par compassion. Jesosy a dia voakasika voatohana ny fangoram-po. Et il était partout. Teny tontolo eny izy. On va vous donner un verset. Acte 10, verset 38. Asan'ny apôstôly toko 10:7. Asa 10:7.
izay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady na andehandeha nanao soa sy nanasitrana izay rehetra azo ny heriny devoly. Alléluia. Satria Andriamanitra momba azy. C'est clair. Mazava, Si vous croyez Jésus est le même, raha mino anao fa Jesosy dia si vous mbola croyez tsy que miova, son cœur n'a pas changé, raha mino anao fa ny fony mbola tsy sa miova, puissance n'a pas diminué, raha mbola tsy mino anao fa ny hery mbola alors tsy vous hery, pouvez être guéri ce matin. noho izany dia tokony ho sitrany anao Si amin'ity vous maraina. croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Raha mino anao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra. La parole de Dieu est claire. Mazava ny tenin'Andriamanitra. C'est sa volonté de vous guérir. Sitrapony no anasitrana C'est anao, sa volonté de vous sauver. sitrapony ny amonjy anao, C'est sa volonté de vous pardonner. sitrapony ny amela heloka C'est sa anao, volonté de vous donner la vie éternelle. sitrapony ny amenao ny fiainana Mais c'est mandrakizay. pour ça qu'il a envoyé les Izay nge ny antony nanirahany azy, Allez prêcher. ary naniraka izy Et le commandement est donné pour chacun de nous. ary mivaiko sy ny didy efa Allez dans namea tout le monde. mandehana eny amin'ny Allez zao, partout. mandehana eny rehetra, Prêchez l'évangile. torio filazana, Prêchez. torio Tout ce qui croira zay rehetra mino sera sauvé. io vavonjy. Et voilà les signes Ary zao ny qui famantarana va suivre zay anara ceux qui vont croire. zay rehetra mino. Si vous pouvez croire ce matin, Raha mety mino anao amin'ity maraina ity, à la part de Dieu, à ce qui concerne Dieu, vous êtes déjà guéri. raha ny amin'Andriamanitra mikasika azy dia efa sitrany Si ianao. vous repentez, Raha mibebaka ianao, il n'y a rien qui vous empêche d'être béni. tsy misy mihitsy zavatra tokony hanakana anao tsy ho azo fitahita. La première chose que Dieu demande de vous, Ny zavatra voalohany zay takian'Andriamanitra et non aminao, pas chose irraisonnable, tsy hoe zavatra tsy c'est de ahavanana repentir, fa ny fibebahana ihany, d'abandonner le péché. ny amelanao ny otanao. Parce que Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'accepte pas le péché. Satria Andriamanitra tsy tia faotana ary tsy manao faotana izy. Le péché est contre Dieu. Ny faotana dia manohitra Et an'Andriamanitra, Jésus est venu ary tonga Jesosy pour mourir pour nos péchés. ho faty noho ny faotantsika. Alors, si vous voulez la volonté de Dieu soit faite dans vous, Ka raha tianao tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra c'est repentir. dia mibeba, C'est sa volonté. zay ny sitrapony. Il désire de vous guérir et de vous pardonner plus que vous désirez vous-même. Ary izy dia maniry mafy mihitsy ny amelanao sy ny anasitrana anao mihoatra noho ny fanindrinao azy. Et Jésus est le délivreur, il délivre les Ary captifs. Jesosy ny mpanavaka, izy manafaka ny babo. Si vous criez, délivre-moi, Raha miantso ianao hoe afao ah, Jésus, Jesosy io, délivre-moi, afao ah Jesosy io, Jésus, guéris-moi, Jesosy io sitrana, Jésus, sauve-moi. Jesosy io vonjeo C'est ah. une prière que Jésus attend d'entendre de votre bouche. Zany mivavaka zay tiany Jesosy ho heno avy ao mivavanao. Alléluia. Si vous le faites ce matin, Raha ataonao zany amin'ny en maraina, sincérité, ampatsorana de tanteraka, tout votre cœur, tena amin'ny fonao vous serez marina, délivré ce matin. dia ho afaka ianao amin'ny maraina. Amen. Amen. Tout est possible pour notre Dieu Hain'Andriamanitra tsika daholo ny zavatra et rehetra, tout est possible pour ceux qui croient. ary ny zavatra rehetra dia hainy mino. Savoir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu Ilaina fantarina inona moa ny sitrapon'Andriamanitra, et évaluer la puissance de Dieu. ary mba lanjalanjao ny atao hoe Sa herin'Andriamanitra. volonté est de vous guérir, Ny sitrapony dia ny anasitrana sa anao, volonté est de vous pardonner. sitrapony io dia ny amelanao. Évaluer sa puissance, Lanjalanjao ny heriny, il peut vous guérir tena afaka manasitrana anao izy, et il peut vous pardonner. ary afaka mamela Et anao. Jésus a dit aux gens, est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus facile? Ary io Jesosy tamin'ny olona inona moramora kokoa, De guérir ou de pardonner? ny manasitrana sa ny mamela heloka? Que vous connaissez que l'homme, le Fils de Dieu, a puissance. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana Pardonner. fahefana amela heloka. De pardonner Ny amela heloka est plus difficile de guérir. dia sarotra noho ny manasitrana, Parce qu'il faut payer le prix pour le pardon. satria ilaina aloha ny vidiny ny amin'ny famelana. Mais après que le prix était payé sur la croix de Calvaire, Fa rehefa voaloto amin'ny hazo fijaliany Kalvariny et vidiny, après que Jésus a reçu votre métissure, rehefa niraisin'i Jesosy ny dikako, après qu'il vous a délivré, rehefa nafany quand ianao, vous recevez Jésus, rehefa mandray Jesosy quand ianao, vous demandez pardon Jésus, rehefa mangataka et famelana vous amin'ny Jesosy demandez ianao, délivrance de Jésus, rehefa mangataka fanafana amin'ny Jesosy ianao, vous la recevrez immédiatement. dia ho azonao eo Parce ihany, qu'il est mort pour ça. satria maty
farany Il a amin'izany payé le prix pour ça. efa nalohany Ça, amin'izany c'est iany sa vidiny volonté. zany anie sitrapony Vous lui demandez quelque chose qu'il désire le faire. ianao mangataka amin'ny zavatra zay fihiriny Alors, ianao si vous izany lui demandez quelque chose qu'il désire le faire, il le fera. fa raha angatanao aminy zany any dia ho ataony zany Ça, c'est sa volonté. sitrapony inge Ça, zany c'est sa joie. zany Ça, fifaliana c'est zay son désir. zany ane ny Ça, fanindrinana c'est son plan. zany ny drafitra eo amin'ny fiainana Alléluia. alleloia Alors, vous pouvez crier ce matin, ko afaka miantso ianao am'ty maraina guéris-moi et je serai guéri. sitrano aho dia ho sitrana Alléluia. alleluia Sauve-moi et je serai sauvé. vonjeo aho dia ho vonjy Délivre-moi. afao aho Si vous avez un problème, raha manana on olana va se ianao mettre debout ce matin. hitsangantsika am'ty maraina ity Que ce soit le problème qui vous lie, na inona olana mamatotra que anao ce soit le problème qui vous met en esclavité, na inona olana zay manandevo anao il y a un Jésus qui délivre. dia misy lay jesosy zay Vous manafaky pouvez être délivré ce matin. azonao atao no afaka On va am'ty prier pour délivrance. hivavaka ho On amin'ny va se mettre fahafahana debout. hitsangana isika Vous voyez là, il y a puissance dans le nom de Jésus. zero tsara fa misy hery ao amin'ny anaran'i jesosy C'est pour cela qu'il a dit dans mon nom. zay natonga azy hiteny amin'ny anarako Si vous demandez délivrance, raha mangataka fanafana ianareo ce matin même, anio maraina mihitsy que votre mauvaise habitude fa ny fahazaran-dratsinao ou un péché, na faotany ou que ce soit le problème, na inona vous olana sentez vous êtes lié, tsapanao fa voageja ianao vous voulez être délivré, teo afaky vous ianao voulez être libre. teo alalaky ianao Jésus délivre ce matin. jesosy manafaka am'ty Mais maraina nous l'avons lu dans le livre d'Isaïe. efa vakitsika tany boky isaia Prêchez délivrance pour les captifs. hitory fahafahana ho an'ny babo Délivrance. fanafahana Et si le Fils vous délivre ce matin, vous serez libérés. ary raha ny zanaka manafaka anao am'ty maraina ity dia ho afaky ianao Vous êtes prêts d'être délivrés? vonona no afahana ve Et on ianao va prier ensemble. hivavaky Écoutez là, chacun de vous priez de tout votre cœur. eno tsara ny tsirairay avy samy mivavaka amin'ny Et fo Jésus nous donne le droit à chaque croyant d'utiliser son nom. ary jesosy dia nanome fahefana antsika tsirairay avy pino ampiasa ny La anarany prière ce matin sera pour délivrance. ny vavaka atao am'ty maraina ity dia fanafahana Délivrer, de vous délivrer. dia ny anafahana anao Et si vous êtes déjà délivré, vous n'êtes pas lié avec une habitude ou quelque problème. ary raha olo lefa afaky ianao na tsy voageja amin'ny fahazara anakiray na Priez ihany pour la délivrance des gens autour de vous. dia mivavaa ho an'ny fahanafahana ny olona Et on manodidina anao va utiliser le nom du Seigneur. ary ho ampiasaitsika ny On anaran'i va jesosy utiliser le nom de Jésus. ho ampiasaina ny anaran'i Et jesosy on va être délivré par le nom de Jésus ce matin. ary dia ho afaka mihitsy amin'ny anaran'i jesosy am'ty maraina ity Et dans le nom de Jésus, ary amin'ny anaran'i vous jesosy chasserez le diable. ny androano ny Vous devoly dites, vous parlez au diable. dia ho ianao miteny amin'ny Dans le devoly nom de Jésus, amin'ny anaran'i jesosy je te quitte. dia Et manodidinao Jésus me délivre. ary jesosy dia manafaka Jésus me libérait ce matin. jesosy dia anafaka am'ty maraina ity Dans le nom de Jésus, amin'ny anaran'i je jesosy serai libéré ce matin. dia ho afaka am'ty maraina Tu ne ity peux plus me prendre captive. tsy afaka manababo atsony ianao Je répands de tous mes péchés efa mibebaka amin'ny et je me donne fotako entièrement à Christ. ary manolo tena tanteraka ho an'i Vous kristy voyez, aho si vous vous donnez entièrement à Christ, raha manolo tena tanteraka an'i kristy ianao le diable ne peut pas prendre aucune position de vous. dia tsy misy ninona tsony azony devoly ataony aminao Alléluia. Ça, c'est le privilège. zay ny tombontso Quand on nous donne à Christ, rehefa manolo tena ao il nous kristy délivre, manafaka il izy nous libère. manafaka Et atsika le izy diable ne peut pas prendre aucun point sur nous et aucune position sur nous. ary ny devoly dia tsy afaka maka na toerana iray na fahefana nininona amintsika Alors la prière maintenant, c'est pour délivrance. ka ny vavaka zao any dia amin'ny Que fahafahana vous reconnaissez que vous êtes lié un peu. raha ianao mahatsapa ny tenanao fa Et vous voafatotra priez à Jésus voafatotra de ihany vous délivrer. dia mivavany jesosy Libère-moi, Seigneur. afao a tompo Délivre-moi, Seigneur. afao a tompo Tu es venu pour délivrer les captifs. tonga ianao a amoaka ny babo Voilà ma problème. zao ny olako Voilà ma faute. zao ny Voilà fahati ma faiblesse. zao ny fahalemeko Voilà ma mauvaise habitude. zao ny fahazaran-dratsy Délivre-moi. afao a Dans le nom de Jésus, amin'ny anaran'i je jesosy serai délivré ce dia ho matin. afaka am'ty maraina ity Jésus, délivre-moi ce jesosy matin. a afao a Alléluia. On va commencer. Et de toute foi, avec toute foi et courage, ary ampinoina sy amin'ny fahasahina prenez votre délivrance. raisy ny fanafananao Amen. On va prier. Commencez, prier. Oui. hoy ny teniny ao amin'ny salamy fafito amby zato mandefa ny teniny izy dia nahasitrana azy
C'est 107 verset 20. Ny fito amby zato salamo Voilà, le Seigneur nous a donné sa parole maintenant. fahafolo. Efa nomeny tompo anao ny teniny zao. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Nandefa ny teniny izy dia nahasitrana azy. Alléluia. Alleluia. La parole de Dieu est guérison. Ny tenin'Andriamanitra dia fanasitranana. La parole de Dieu et lui et sont la même chose. Ny teniny sy Andriamanitra dia iray Dieu ihany. et sa parole c'est un. Andriamanitra sy ny La teniny iray promesse ihany. est donnée ici à vous ce matin. Nomenanao amin'ity marainty ny teny L'amour de prière à prier de donner à vous. mivavaka teo dia efa Guéris-moi. sitrano aho. Et Dieu a dit, et tu seras guéri. Dia hoe Andriamanitra ho sitrany ianao. Il donne la prière et il donne la réponse. Nanome ny vavaka izy ary nanome ny valiny koa. Guéris-moi Sitrano aho et je serai guéri. dia ho sitrana Voilà, aho. j'ai reçu la réponse. Dia efa azo ny valiny. Sauve-moi Vonjeo aho et je serai sauvé. dia vovonjy aho. Si vous priez cette prière avec foi, Raha manao zany vavaka zany ampony vous ianao allez être guéri ce matin dia ho sitrany ianao ny et maray aussi sauvé ce matin. ary vovonjy ny maray. Il a envoyé sa parole. Dia efa ny teniny izy Et ça, c'est la parole de Dieu, la Bible. ary ity baiboly ity ny Et tenin'Andriamanitra. la parole de Dieu porte ce que la parole dit. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mitondra izay lazay Vous ny pouvez teniny. être guéri, frère. Mety sitrany ianao Vous rahalahy. pouvez être guéri, sœur, ce matin. Mety sitrany ianao rahavavy ny Vous maray. avez déjà prié pour la délivrance. Ary efa nivavaka ny amin'ny Mais fanafahana. Jésus il est venu pour prêcher la délivrance. Ary Jesosy efa tonga hitory Et fanafahana. nous recevons la délivrance Ary dia efa nandray ny fanafahana dans son nom. amin'ny anarany. Alléluia. Alleluia. Dans son nom. Amin'ny anarany Je suis guéri. sitrana. Je suis délivré. Afaka Je suis sauvé. vovonjy aho. Et l'apôtre Paul a répondu aux gens, pourquoi vous le regardez comme ça? Ary ny apôstôly Paoly dia niteny tamin'olona hoe maninona mijery anay toy izao ianareo. Comme c'est par notre puissance Ohatra ny tao amin'ny herinay ou pour notre nom. na amin'ny anaranay. Mais non, Tsy zany c'est mihitsy par le nom de Jésus. fa amin'ny anaran'i Et Jesosy. par le nom et dans son nom. Amin'ny anarany ary amin'ny Et anarany. cette paralytique Io olona mandrinjo commence à marcher. dia nantsangana ka Et c'est nandeha. dans le nom de Jésus. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Le miracle a pris place la semaine passée. dia nisy fagagana nitranga tamin'ny heriny androany. Et mais notre Dieu n'est pas le Dieu de la semaine passée. Fa le Andriamanitritsika tsy hoe Andriamanitry ny herinandro lasa fotsiny. Eh, sœur, frère, il n'est pas mati. Ry anabavy rahalahy tsy Il est maty koa. vivant. Velona izy. Dites, criez à Dieu. Tenena aminy. Guéris-moi Sitrano aho et je serai guéri ce dia matin. ho sitrana ny maray. Alléluia. Alléluia. Tu vas donner gloire à Dieu ce matin. Ame voninahitra n'Andriamanitra tsika amin'ity maraina ity. Mets ta main sur la place malade. Apetrao amin'ny faritra mararinao On ny va tananao. prier d'ici. Hivavaka On ety. va chasser le diable d'ici. Horoana ny devoly À avy cause de votre ety. maladie ou que ce soit. Na inona ny inona ny Et vin'ny vous aranao taminao. recevez parfois dans le nom de Jésus. Ary ho raisinao ampinoana amin'ny anaran'i Vous Jesosy. priez là-bas. Ianao ihany Nous mivavaka. prions ici. Zay mivavaka Et ety. notre prière arrive au ciel. Ary mivavakantsika Et miakatra amin'ny tany. Jésus est entre nous. Ary Jesosy miaraka amintsika. Il entend ce matin. Maheno izy amin'ity maraina ity. Alors priez de tout votre cœur. Vavaha amin'ny fonao. Dans son nom. Amin'ny anarany. Dites, diable, je te chasse dans son nom de Jésus. Tenenery devoly didiko mivoaka ianao amin'ny anaran'i Je Jesosy. suis délivré dans le nom de Jésus. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Le Fils me délivre ce matin. Izy manafaka amin'ity maraina ity. Le Fils me libère. Ny zanaka ny manafaka. Et le Fils me guérit. Ary ny zanaka ny Et manasitrana. le Fils me pardonne. Ary ny Et zanaka ny le Fils mamela me ny sauve. ary ny zanaka ny Je suis mamonjy azy. sauvé ce matin. Zany no ataony amin'ity maraina Et ity. guéri ce matin. Ho sitrana amin'ity Et maraina ity. libéré ce matin. Afaka amin'ity maraina Priez ity. de tout votre cœur. Ça, Vavaha c'est amin'ny la... fonao rehetra. Lord, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, nous venons contre toi, diable, avec toute la puissance de Jésus. Dans le nom de Jésus, Ny anaran'i Jesosy. tous les malades seront guéris. Dia isy ihany fagagana. Miavana asa Alléluia. Ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus, liberate, Lord, and free me. Heal in Jesus' name.
Heal in Jesus' name. Aitan'Andriamanitra irery ihany ry havana no ahafahako mijoro vavolombelon'entana tianareo fisasany omaly dia narary nify ary nisy mivoto kanefa rehefa tonga teto teo ampitoriana teny dia nangataka tamin'Andriamanitra ary dia vaky izany ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alléluia. Le reste du témoignage, on va prendre encore quelques heures maintenant. Pour le reste, attendez chez vous l'après-midi. Vitsivitsy ary no raisiny zao ary amin'ny sisa ny ambony dia amin'ny arivo. Venez une après l'autre. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ry havana nasoko mijoro vavolombelona eto fa za halina dia nasiany aretin-kibo mihitsy satria nidirany rivotra ary nakaty am-piangonana dia mbola nitanondrika mihitsy fa narabe ny kibo koa nefa mafaly fa mbola manahaka Jesosy. Alléluia. Mijoro vavolombelona eto fa za nikeo dia nanavy alina dia namay be mihitsy na masoko ary dia mafana be mihitsy mampianatra dia ketsiketsina daholo zany mampianatra sekolelady nefa teo dia nangataka tamin'ny tompo sitrana Jesosy eo dia ho sitrana dia nangataka tamin'ny tompo dia tsembotsemboka be mivavaka teo na zao aza dia afaka le hafanana be sitrany Jesosy ary havana voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Loia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ry havana no mijoro vavolombelona eto fa misy fotoana maro narary foana mivavoniko dia nangataka tamin'i Jesosy ary rehefa nitetra tamin'ny dekafony zany hoe misery mihitsy zany hoe tena ohatrany reraka be mihitsy zany kanefa nangataka tamin'i Jesosy ary rehefa mivavaka dia nangataka ny herin'ny dekapaka tamin'i Jesosy dia efa sitrana efa tamin'ny heriny mihitsy ny sitrany kanefa mbola tsy mijoro kanefa androany moa zao hoe raha vao misy fijoroana vavolombelona dia mijoro amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Alléluia. Mijoro eto tompoko ho vavolombelona noho ny fitiavan'Andriamanitra ahako noho ny are-pahasoavana lehibe izay raisiko aminy isan'andro raha izay ny toerana misy anay dia mangina ary rehefa voalaza fa jaune rouge zany hoe tena mafana vai mihitsy ny ferinao isan'andro isan'ny alina dia mitoaka isan'andro mibasy ao na kalaknikov na mitrailleuse na grenade nefa kosa efa mametaka fo amin'ny Jesosy dia miaro tanteraka izy isarako azy mandrakariva izany fa za zao dia tena matoky tanteraka an'i Jesosy ary tsapako fa miasa ato anatiko izy voninahitra ho azy. Alléluia. Segany zoko mijoro vavolombelona eto fa tena narary be mihitsy tointsy ny kapoko tsy afaka manitsy ny tanako dia nangataka tamin'i Jesosy aloha nandiny tena izy fanasany tompo androany Jesosy sao Jesosy tsy andro hoe fa andray fanasany tompo vao sitrana fa tsy manaka fa sao dia sitrana tena afaka mihitsy maivamaivana be mihitsy. Amen. Alléluia. Arrêtez ici parce que nous avons le Saint-Seine à prendre le soir. Atsatratra aloha zany satria izy fandraisana fanasany tompo dans la réunion mardi. Na amin'ny talata On va entendre beaucoup de témoignages. dia le fitoroana vavolombelona maro azafady tompo. Azafady, hein?